Voafehy tanteraka amin'izao ny fitrandrahana ny harena voajanahary sy ny harena kibon'tany eto amintsika, ary matetika aza ny vahiny hatrany no mahazo tombony amin'izany. Hany ka miteraka olana goavana hatrany eo am-ponina mono eo amin'ilay tany ho trandrahana. Toy ny tranga tany Toliary amin'izao, izay mampifandona ny mponina any an-toerana sy ilay orinasa vahiny iray antsoina hoe Toliary Sands. Olona dia ny tsy fahafantarany hoe ilaina ny taniny, misy harena ao anatin'ny tany nefa tsy fantany hoe ilaina fa lasan'olona io. Faharoa manaraka an'izay ny olana ho amin'ny fokon'olona dia adino ny zony na voahososy ny zony eo amin'ny faritra ifampivelomany. Manoloana ireo olana ireo araka izany dia namoaka tatitra ny fikambanana Tafo Miahavo tambazotra ny fokon'olona mitantana ny harena voajanahary eto Madagasikara, toy ny fandrindrana sy fampiarana ny lalàna mikasika ny fitantanana ny harena voajanahary. Ity azo lazaina hoe atrikasa ity dia fandrafetana ny tsokevitry ny fokon'olona malagasy hoentina any amin'ilay antsoina hoe examen périodique universel na ny EPU, izay isaky ny efataona eo anivon'ny firenena mikambana ka mikasika ny fokon'olona sy ny fanajana ny zon'olombelona no noresahana tamin'ity. Nandritra ny 2 andro izy io ary ny partenaire workship international avy any Genève no nitarika an'ilay izy dia ny Tafo Miahavo ny tambanjotra zany miampy ireo fikambanana maro samihafa ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena no mandray anjara amin'ilay izy. Nafana ny adefitra be dia be ny hevitra tsy nitovizana fa rehefa nisy ny fifanakalozana dia nahazo tsokevitra 4 ho an'ny Madagasikara zany ny fokon'olona iray manontolo. Ny hoe arindra sy ampiarina ny lalàna rehetra mikasika ny fitantanana ny harena voajanahary. Ny tsokevitra faharoa dia ny fankatoavana ny maha izy azy ny fokon'olona. Fahatelo manarak'izay dia hatsaraina sy ny fandrariana hasina ara-teknika. Ny fahaefatra dia ireo lalàna rehetra izay efa misy dia tokony amafisina. Andrasany indray araka izany ny mety ho toy ny vokatra ity navoaka ny fikambanana Tafo Miahavo ity manoloana ny fitrandrahana harena kibon'tany eto amintsika. Hatreto mantsy izay mahitahita sy mpanambola ary ny vahiny hatrany no misitraka sy migalabona amin'ny harena malagasy.